Ho ampitombona ao aminareo indray havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly mamangy sy mampahery anao indray ny alalan'izao fiaraha-mivavaka eto izao amin'ity alahady 4 May 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra ifitorantsika dia ny Samuel faharoa 7:20 ka hatramin'ny 7. Hibanjinantsika ny loha hevitra hoe raiso ny anjaranao. Tianao ny Tompo ary efa nanomana anjara tsara ho anao izy. Matoki azy. Andeha ary hanatona azy isika. Ny Salamy 4:40 andiny 5 ka hatramin'ny 7 no etsika midera azy izao. Jehova no anjara lovako sy kapokako. Ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia ho amin'ny tany mahafinaritra. Eny, manandova tsara aho. Isaotra ny Jehova izay manome saina aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko anatrehako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy, ka dia tsy angozoozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko. Eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana azy. Amen. Vavaka isika ry havana. Asandratra eo anatrehanao ny fosiny sy ny mampananay Andriamanitra. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Andriamanitra masina, Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy to. Tsy misy matohitra anao. Misaotra miondrika mikarakara, mijery anay, miaro anay amin'ny asan'ny Satana miseho amin'ny endrika maro samihafa.
miaro anay mba tsy ho tratry ny arety mandringana, ary indrindra miaro ny finoanay tsy ho levona. Misaotra anao manomana sy manome anay anjara tsara mba azonay manompo, mba azonay mijoro vavolombelo ny fitiavanao sy ny fahamarinanao eto amin'ity tany fandalovana ity. Dia mitenena sy mampianara Tompo, ka siondray ny fo ny tsiraray manatrika sy manaraka izao fotoam-bavaka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Fanai masinao ambony rafi Jesosy Tompo Isaya tiga mila fuzi afanao atanzao Rifanai masinao ambony rafi Jesosy Tompo Isaya tiga fuzi afanao atanzao Rifanai masinao mitina anafana apaeri sanifulazulazu pautana uvuzesha uveri Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andeny voalohany ka hatramin'ny fahafito ny tenin'Andriamanitra ho vakiana izao. Ary izao ny farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe eny. Ny vantolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanapaka ny olona. Marina izy sady manapaka ny fahatahorana n'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina. Raha miposaka ny masoandro dia ilay maraina tsy misy rahona iny. Ary ny ahitra manarobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra vanotaranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko. Voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena ahy rehetra sy ny riko rehetra moa tsy ampitsimohy ny va. Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisy ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra visy zara-ndefana, ary hodorana amin'ny afo avokoa amin'izay toerany ireny. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rifanai masinzanari azavao renisaina enifuna yusasi marari basitano andesena Rifanai masinzanari azavao renisaina enifuna yusasi marari basitano andesena Rifanai masinao mitina anafana apaeri sanifulazulazu pautana uvuzesha uveri Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andeny voalohany ka hatramin'ny fahafito no tenin'Andriamanitra izay hampaherezana anao indray anio. Nakatsika ny lohahevitra hoe raiso ny anjaranao.
ho aminareo hatrany aniany tompo. Amen. Fantatsika ry havana fa i Davida no mpanjaka faharoa nandimby an'i Saoly teo amin'ny zanak'Israely. Ny Samuela faharoa no mitantara indrindra izany fitondrany amin'ny mampanjaka azy izany. Ary ny Samuela faharoa 7:2-7 perikopantsika anio dia hira noforoniny ho fidaranan'Andriamanitra sy ho fisaorana azy, sady karazana tatitra nataony tamin'ny asany alohan'ny hafatesany. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao: navita soamantsara ny anjara fanompony Davida, feno fahombiazana, feno fifaliana na ho azy na ho an'ny fianakaviany. Ary nahita sy nandray ny anjara tsara nomen'Andriamanitra azy izy, tena nifototra tamin'izany anjara tsara izany izy. Izany koa no mahatonga antsika mandray ny lohahevitra hoe raiso ny anjaranao. Inona ary ny toromarika voalohany amin'izany hoe andraisantsika ny anjarantsika avy amin'Andriamanitra tahaka nandraisan'i Davida ny anjarana izany? Ny toromarika voalohany dia izao: fantaro ny anjaranao. Fantaro ny anjaranao. Mipetraka ho azy ilay fanontaniana mahazatra anontanianantsika ao amin'ny fahazazana sy ny fahatanorana. Inona no asa hataonao rehefa lehibe? Tena mila safidy matotra izany ho an'ny tanora. Mila safidy matotra manomboka hatrany amin'ny sampam-pianarana hizorana mba hatongavana amin'izany asa izay hifotoranao izany rehefa lehibe ianao. Ka raha eo ny diso fotoana na diso safidy dia ho sahirana. Mila fahamalinana ary indrindra mila ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Davida ry havana dia mba hanandalo fahazazana sy fahatanorana koa. Raha ny voasoratra ao amin'ny soratra masina tsy dia nahitana olana loatra izany fahazazana sy fahatanorana Davida izany. Izy moa dia faralahy amin'ireo zanak' Jese rainy 7 rahalahy. Ary dia izy no nirahana ny andry ny ondry tany an-tsaha. Ary dia tena nanatanteraka izany izy araka izay azony natao. Ary nalaza mihitsy tamin'izany fiandrasana ondry izany. Tena olombavaka Davida. Ny 2 atao amin'ny tekstantsika ato dia milaza fa efa hatramin'ny ela no nifankazatra tamin'ny fanahin'i Jehova izy. Hoy ny voasoratra: ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teniny no ato amin'ny lelako. Efa tena mifankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra i Davida. Efa zatra ny miaino an'Andriamanitra Davida. Hoy izy milaza an'izany ao amin'ny 7: ny vatolampin'i Israely no miteny amiko. Ka tsy mahagaga, tsy nanasarotra amin'ny Davida mihitsy ny namantatra ny anjara izay nomen'Andriamanitra azy. Rehefa tonga i Samuela mpaminany ny rahan'i Jehova teo amin'ny ankohonany anendry izay ho mpanjaka, ka nampanatsoana avokoa ireo lamatoa ka hatrany amin'ny lahevo tsy nisy voatendro amin'izany, dia nampanatsoana izy avy any am-piandrasan'ondry. Ka rehefa nitendrena fa izy no izy, dia tsy nisy fandavana na ny kely akory aza. Tsy mba nanao tahaka ny Mosesy na tahaka ny Jeremia manao hoe mbola zaza aho amin'ny mahafaralahy azy, fa dia nanaiky ampitiavana izy. Ka nahatonga an'i Jehova miteny tamin'ny Samuela mpaminany hoe mitsangana, hosory izy fa io no izy. Mety hipetraka eo aminao ny fanontaniana hoe ahoana no ahafantarako ny anjarako? Hitantsika eto izany izao fa Andriamanitra no manome ny anjara tsara, ary Andriamanitra tsy mba manome zavatra ratsy ho anao izany. Rehefa tena kafaray tsara amin'Andriamanitra tahaka ny Davida isika, tsy hanahirana antsika ny hafantatra izany anjara omen'Andriamanitra anao izany. Asehon'Andriamanitra aminao eo amin'ny fiainanao foana izany. Ianao koa dia asain'Andriamanitra manovy talenta sy fahalalana ary ampifanaraka izany amin'ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ry havana, fantaro ny fanomezan'Andriamanitra anao fa zavelan-dalo fotsiny. Ampanetretena lehibe ary ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany no anaovako fijoroana vavombelona fohy eto ry havana. Tao anatin'ny fahatanorako aho no ny foazon'ny Tompo.
Ary isaky nanatrika fanampampivavahana dia ohatra ny mitsirilitra foana ny mpanompon'Andriamanitra izay mitory-teny ka manjary tonga tao anatin'ny nofoko matetika ny hoe io aho fa mitory-teny. Nameno ny foko hatrany hatrany nanomboka teo ny faniriana hanao izany asan'ny mpitandrina izany. Ka rehefa nameno ny foko, rehefa tonga ny fotoana nitsingerenany nahaterahako teo amin'ny 27 taonako mihitsy, dia tena tsy zakako intsony fa nanantona ray aman-dreny mpitandrina iray aho. Ary rehefa nilaza izany taminy dia nanamafy izy fa tena fiantsonanao izany ozy, aza miova intsony. Nanomboka teo ry havana dia tsy nieritreritra zavatra hafa intsony aho. Avy hatrany dia nifantoka ny amin'izay azoko miroso amin'ny fianarana sy hatanteraka izany asa mpitandrina izany. Ary dia hitako fa tena asa tsara izany, na dia tsy mora aza, na dia sedrana zavatra sarotra aza. Tena fantatro fa anjara tsara ny men'Andriamanitra izany, ka dia niraisiko sady nifotorako. Inona ny toromarika faharoa? Rehefa fantatrao ny anjaranao, raiso aza ny anjaranao izany. Raiso ny anjaranao. Ny anjara sady miankina amin'Andriamanitra izay manome, no miankina aminao izay tokony handray izany. Izany no famaritana ny anjara, izany no fepetra ny anjara. Andriamanitra manome fa ianao mila mandray. Davida dia nitolorana tokoa. Araka ny nambarantsika teo, tonga dia nahalala noho ny fahatsarany fifandraisana amin'Andriamanitra dia nahalala fa anjarana izany. Tsy mba nangatakandro Davida fa tonga dia nandray. Fantatro Davida tsara hoe tsy impiry mandalo izany tolotr'asa ho mpanjakan'Israely izany. Nakatoavin'i Davida ny fijerin'Andriamanitra mihoatra noho ny fijerin'ny olona. Jese rainy dia mbola mieritreritra hoe ny lamadoa no tokony hanao an'izany, farafaratsy ny laheviny. Fa ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka izany. Ilay faralahy dia i Davida. Ary vao 30 taona Davida no voatendry ho mpanjaka voalohany. Anisan'izany indrindra izy. Arak'izany ry havana, raha teo amin'ny fiarahamonina jiosy izany dia hoe tena mbola tanora tokoa, nefa tsy nandà Davida. Ry tanora, mety misy fihevitra hafahafa mbola manakana anao amin'izay anjara omen'Andriamanitra anao. Enina dia ny ray aman-dreny tahaka ny Jese aza, mety tsy miara resy lahatra anao avy hatrany eo am-piandohana amin'izay anjara hitanao, maresy lahatra anao fa tena avy amin'Andriamanitra. Rehefa hitanao fa avy amin'Andriamanitra, raiso ny anjaranao. Aza mangatakandro intsony, aza manao hoe mbola tanora fa tsy misy mamaiky. Ao ny fitenin'ny Ntaolo hoe ny nenina hono tsy ho aloha hananatra fa ao aoriana handatsa. Toromarika fahatelo sady farany. Ifotory tsara ny anjara asanao. Ifotory tsara ny anjaranao. Davida dia tena nifototra tokoa tamin'ny anjarany. Ao amin'ny 15 dia mahita resaka fanekena. Raha amin'izao androntsika izao dia tahaka ny hoe nanao fifanarahana asa. Tena nifototra Davida. Ifototra amin'ity asany ity, professionnalisme ho ny fitenintsika mahazatra. Ary tsy izany ihany fa tena fifamatorana ara-panahy aminy sy amin'Andriamanitra koa izany. Fa ny voambola nampiasaina amin'ny 15 dia hoe fanekem-pihavanana mandrakizay. Izany hoe tsy fifanarahana eo aminy sy Andriamanitra fotsiny, fa fifanarahana eo aminy hitohy amin'ny taranany ary hipaka any amin'ilay tena mpanjaka ny mpanjaka dia Jesosy Kristy tompo izany. Izay antsoina foana aty amin'ny fanekena vaovao hoe zanaky Davida, zanaky Davida. Izy moa dia taranany ara-nofo rahateo. Ry havana, rehefa tena ifotoranao tsara ny asanao, rehefa tena kalianao tsara ny anjara asanao, tsy manary anao izany. Tsy maintsy ahita vokatra tsara ianao. Anjaranao no mijery sy mikolokolo izany lafo tsara ny asanao izany. Davida dia tena nanao izany mihitsy, na dia tsy mora ny asana mpanjaka. Fantatsika tsara izany, tsy mora ny asan'ny mpitondra,
Ninona sehatra misy anao fa zay lafy tsara nina ataony zava-dehibe. Davidy amin'ny 9:7 rehefa manao ny asa mahampanjaka ho izy amin'ny fanajanan'Andriamanitra dia omeny amin'ny 9:4 ny valiny toy ny masoandro amin'ny maraina ka ny tara ny manafana, mandimby ny orana izay mampitsimboka ny ahitra. Ny andikan'izany ny ekeny fa asa tsara ny asany, asa mitondra soa, tsy ho azy ihany fa ho an'ny manodidina azy koa. Ry havana malala, raha tsy mba mahita izay mahatsara ny anjara asanao mihitsy ianao dia mieritrereta fa na tsy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka lasa tsy mety mahita fahatsarana amin'ny fiainanao mihitsy ianao, tsy mba mahay makasitraka izay fahatsaranao amen'Andriamanitra mihitsy ianao, na tsy sitrak'Andriamanitra io asanao io. Misy tokoa ny asa mety mampidi-bola aminao fa tsy mitondra anao ho akaiky an'Andriamanitra, tsy mamelanao hivavaka mihitsy fa satriny anao hiasa foana. Hanary anao zany fa mandiny teny. Misy asa amin'izay zavatra vokarinao dia mitondra ny mpanjifa hanalavitra an'Andriamanitra. Ianao mahalala an'izany eo amin'ny asanao, tsy sitrak'Andriamanitra. Zereo tsara alohan'ny andraisana. Davida tena nifototra tamin'ny asany satria tsy niembotra manoloana izay sarotra. Davida moa efa malaza tamin'izany hatrany amin'ny fahatanorana. Amin'ny mampiandrindry azy dia vonona hiatrika izay bibidia mety hanenjika na hihinana ny ondry andrasana, na lioana aza dia sahany niatrika azy. Fantatsika tantaran'i Davida sahy niatrika ny Goliata izay natahorany olona rehetra. Fa noho ny herin'Andriamanitra tao aminy, kisary ny olana lehibe izany Goliata izany. Ary eto amin'ny fanaovan'ny tatitra ny asany eto Davida dia mijoro koa ny hoe misy olona izay tsy nanao fa tsy namingy anazy, nakahala sy nanenjika azy. Tondrony amin'ny 9:4 hoe olona ratsy fanahy, tsy mba manao ny sitrak'Andriamanitra. Ary dia anaovany hoateny amin'ny 9:7 hoe tahaka ny tsilo ireny olona ireny. Ny tsilo izay manimba ny vola eny an-tsaha, fantatsika izany. Ka natonga ny torohevitra hoe mila esorina ireny tsilo ireny. Ary na amin'ny fanesorana azy aza dia mila fahamalirana tsara. Tsy raisina amin'ny vatana amin'ny tanana fa hoy ny 9:7 hoe amin'ny farangovia na amin'ny zaran-defina fa sao manindrona alohan'ny hanompoazana azy any anaty afo. Tena nisy tokoa ny fahavalo nanenjika ny Davida teo amin'ny asany. Nahatonga fahasarotana tamin'ny asany fa tsy niembotra tamin'izany Davida. Ry havana, ny asa rehetra tsy misy asa mora. Misy fahasarotana avokoa, misy fisedrana avokoa. Fa sahy miatrika mamaha izany ampahatokiana an'Andriamanitra tahaka amin'ny Davida. Aza maika ny ala fa fahita amin'ny asa rehetra izany. Tantara ohatra amin'ny farany anjara fanomponao. Araka ny nambarako tao am-piandohana, karazana hoe tatitasa faraparany ataon'i Davida. Ity Samuela 2:7 ity. Ary dia hita fa fahombiazana no betsaka teo amin'ny fitondrany. Mitondra firehareana. Tena nampirehareha ny fianakavian'i Davida. Nampirehareha ny fireneny ary reharehan'Andriamanitra koa. Navita mitondra ny Israely ho amin'ny fandrosoana nandritra ny 40 taona, nametraka amin'ny Jerosalema ho renivohitra. Ary aza-dinoana fa Davida no tandiendon'ny Mesia, dia Jesosy Kristy Tompo izany. Davida nefa dia mijoro vavolombelona fa avy amin'Andriamanitra indrindra ny anton'izany rehetra izany. Ry havana, tahaka ny Davida, efa misy anjara tsara omanin'Andriamanitra aminao. Omen'Andriamanitra anao. Tsy ho amin'ny asanao amin'ny akobanandro eo amin'ny fiarahamonina ihany izany, fa ho amin'ny anjara fanomponao amin'ny fiangonana koa indrindra raha mbola mpivavaka ihany ianao. Ary izao mitadio ny fanomponao an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana no fanovozan-kery voalohany
hiatrehanao ny fanompona ny asanao fitadiavanao sy ny abidinao amin'ny fianakaviana amin'ny akobanandro. Fantaro ary ny anjaranao avy amin'Andriamanitra. Raiso zany, ifitory zany. Veriko, fantaro, raiso, ifitory. Fampilanin'Andriamanitra ho famonjena sy ho fampandraisena anao izany. Amen. Sakeli el Yahweh Maeria wamini ni manchu menyaren Tava magagal watoni Tandava karini yang turakewan sandrini Uderaku mandrakizai Wiraku ni famunzeni Hosanna, Hosanna, Manizana Andeha ary hivavaka isika ry havana. Tompo misaotra nanomana anjara tsara ho anay.
misaotra indrindra mifatoko isanao anay amin'ny anjara sy andraikitra izay nomenao anay, na eo amin'ny ankohonana, na eo amin'ny fiarahamonina, fa indrindra eo amin'ny fiangonanao. Tolory saina sy fahendrena ny tanora, ny ray aman-dreny izay mitaiza azy ireo, hay amantatra izany anjara atolotra ao izany, hay hiroso ary hifototra tsara. Noho ny aminao ry Tompo, dia rasinay adidiny mivavaka ho an'izay rehetra marary, na aiza misy azy, ary na inona aretiny. Hitalaonay koa ianao mba hijery manokana ny mahantra sy ny tramanjoa, ny kambotsy sy ny mpitondra tena. Vangio izy ireny Tompo, kaseho izy ireny. Ataovy mahita ny fitiavanao izy ireny, mba hanarahany anao amin'ny androm-piainany sisa rehetra. Noho ny fahefana izay nomenao, roanay amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tompo ny asany maizina, mangeja izay rehetra mangetahetanao, nefa dia mbola voafatotra ihany. Mba ho tonga amin'ny fibebahana anie izy ireny, handraisany koa ny fanadiovanao amin'ny rahasoanao. Tompo, fantatrao fa betsaka koa ny very asa ankehitriny. Anokafo lalam-baovao izy ireny, dia torako izany koa ireo vao mitady asa. Ome fahendrena sy fahazavan-tsaina ny mpitondra fanjakana rehetra, ahita ny hevitra tsara hatrany hitondrana ny vahoaka. Tompo, meo anay ny fifaliana sy ny fahazotoana, hiatrika ny anjara fanompona efa niantsonao anay amin'ity herinandro vaovao ity. Ary dia akambanay sy farananay amin'ny vavaka nampianarinao izany manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary nitsodrano avy amin'ny Tompo ho anareo. Hitahanareo anie Jehova ka hiaro anareo. Ampameraperatra ny tavany aminareo anie Jehova ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.